Iray volana mialoha nilalao indroa miantaona ionany Madagasikara sy Côte d'Ivoire dia nisorona tsy eo amin'ny toerany mpanazatra ny elefanta ivoiriana intsony Ibrahim Kamara. Nambarany komity mpanatanteraka eo anivon'ny Federasiona Ivoiriana ho an'ny baolina kitra FIF fa nifanaiky ny rotonta fa ampitsahatra ny fiaraha-miasan'izy ireo. Izy fetraikany amin'ny lalao ifanandrina ny Côte d'Ivoire sy Madagasikara ve izao fanisorana mpanazatra izao? Mety hiteraka tsy ampitombon-tsaina ny mpilalao ve izany? Anome fanampiana amin'ny tetina 700 tapitrisa euro ho fanohanana ny fanatanterahana ny plan Emergence Madagascar ny fanjakana Frantsay. Izany no nambarany minisitra ho an'i Europa sy ny raharaham-bahiny Frantsay Jean-Yves Le Drian omaly 2 febroary teny Avoloha nandritra ny fihaonany tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tamin'izany ihany koa no nilazany ity diplomaty ity fa mila fandinihana sy fifampiresahana manokana ny momba ny raharaha Îles Éparses. Nasipanitsina ny anjaran-draikitry ny cellule mixte d'enquête mahakasika ny ady amin'ny fakanan-keriny. Nanambara ny jeneraly Richard Valmanana androany 2 febroary fa manomboka izao te hitrandraka ny vaovao momba ny fakanan-keriny ity sapan-draharaha ity. Araka izany dia avondrona ho avokoa ny angom-baovao rehetra mba hanamora ny fanenjehana ireo mpanao ratsy. Hatreto mantsy araka ny filazan'ny sekretera-panjakana dia somary saminaka ho azy ireo izay voakasiky ny fanadihadiana, ny zandarmarim-pirenena, ny polisy-pirenena, enina ny fitsarana azy. Ny cellule mixte d'enquête ihany koa dia hanome torozotra, orientation amin'ny hetsika rehetra entina miady amin'ny fakanan-keriny.